Iresaka ireo baolina kitra sokajy zandriny amin'izay isika makasika any ekipan'ny Jeunes Étoiles de Tana na ny Jet Mada izany izay nahazo fanasana hiatrika any fedina ny tompon-daka eran-tany amin'ny volana May 2024 izao dia efa ao anatin'ny fanomanana sady izany fananana izany ny ekipan'ny Jet Mada. Na dia volana vitsivitsy aza no mitsangana ny kluban'ny Jeunes Étoiles de Tana de Madagasikara na ny Jet Mada dia efa isan'ireo kluba nahazo fanasana andray anjara amin'ny fedina ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny baolina kitra latsaky ny 12 taona any Plomlin izy ireo. Ny 7 May 2024 ka hatramin'ny 12 May 2024 no hanatanterahana ny faninanana ao amin'ny tanànan'ny Quimper. Araka ny nambaran'Andriamantoa Rohan Srifin filohan'ny Jet Mada dia maro ny ezaka natao tao anivon'ny mpikarakara ny mondial pupille matoa nahazo ny fanasana izy ireo. Tarigetran'ny Jet Mada moa araka ny fanazavany ihany dia nitondra sy ampiseho ny baolina kitra malagasy sokajy zandriny eo anivon'izao tontolo izao. Tsy mora nefa ny fandraisana anjara amin'ny sehatra avo lenta toy izao fa mitaky ezaka goavana na eo amin'ny hoentomanana na eo amin'ny fanomanana ireo mpilalao. Eny hatramin'izao aloha zay hatramin'izay ka hatramin'izao zany nitohy foana ny entraînement ary efa vonona amin'ny lafin'ny teknika rehetra mpilalao tsirairay fa eo amin'ny lafin'ny fanomanana eo amin'ny fivoahana misy zany zao mbola olana satria raha ny fahitana azy toatra ny lafolafo ihany fivoahana dia manasa ny mpakafian'ny Jet Mada zany zay mpanohana ao aoriana mba hanosika ny ekipa zany. Raha eo amin'ny lafiny fanomanana izay sehatra avo avy ihany ilay mondial pupille inona zany ny tena omanina ho an'ireo mpilalao? Tena omanina ho an'ireo mpilalao zany dia ny tanjaka sy ny satria efa hita daholo zany ny forme sy ny tanjaky ny mpanao an'ilay mondial pupille rehetrarehetra dia tsy maintsy mijery olona mahatohatra an'izay dia n'izao zany tsika dia efa manomana an'izay mitady olona tsaratsara sy ngezangeza. Araka izany dia miantso sahady ireo mpiara-miasa amin'ny Jet Mada hanohana azy ireo amin'ny fiatrehana ny mondial pupille 2024 hatratra 70 ny ekipa mpandray anjara amin'ity mondial pupille ity ka ny 30 amin'ireo dia firenena ivelan'ny Frantsa avokoa. Ny ambiny kosa dia ny ekipa frantsay avokoa ahitana ireo ekipa manana ivon-toeram-pihafarana toa ny Lyon, Lille, Nancy, Guingamp, Nantes, Marseille. Ireo ekipa ivelan'ny Frantsa kosa dia ahitana ny Brésil, Norvège, Allemagne, Canada ary Belzika sy ekipa avy aty Afrika.